Ao anatin'ny fiatriana sy fanomanana amin'izay fifidianana izay ho an'ireo kandida indray kosa ho an'ny kandida era-jandarimampianina mofo dia ny farany herinandro lasa teo dia nitsidika ny tany amin'ny faritra Atsiranana sy Mahajanga iny ny tenany fotoana izay ny fampitafany tamin'ny vahoaka ary nanentanana ny mponina tany an-toerana ifidy. Tao Atsiranana dia niaino ny etaetam-ponina ny kandida larana fahatelo era-jandarimampianina naneho ny fahavononana ny hitondra fampandrosoana ho amin'ny faritra Fianana ny kandida. Rehefa makaty Mahajanga izahay ary tena matetika mihitsy izay mianakavy makaty Mahajanga dia tonga amin'ilay fitenenana hoe manovo hery, mitady rivotra, mitady hafanana kanefa mitindra mandeha ity. Rehefa hatramin'izay ianareo ny manome hery fa mitindra mandeha ity ho iaho izaho nitondra hery vaovao anareo ka dia ho Mahajanga marina ny resakitsika eto androany. Taoriana Atsiranana dia niazo an'ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana andriamatoa era-jandarimampianina. Nandray ny tsodrano tamin'ny ray aman-dreny Taoboeny ny kandida ny hery vaovao Madagasikara ary nisy ny havatra manokana izay nataony tamin'ny tanora tany toerana. Manana hevitra ny hery vaovao hitondra hevitra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Manana hevitra ny hery vaovao hitondra hevitra eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Manana modely ianareo ety amin'ny fanabeazana izany école du monde izany tsisy tsy malala an'izany eran'izao tontolo izao izany nititsika parika era Madagasikara ary eto aminareo nefa fanombohan'izany zavatra izany tompoko lasy tompoko vavy. Tsy maintsy mitondra fandriampahalemana koa isika satria zany zava-dehibe na miresaka asa zao teo raha tsy misy ny fandriampahalemana dia ho zava-poana izany rehetrarehetra izany. Ho tandrona sy hoezana no ametrahanao anatin'ny fotoana aingana ny fandriampahalemana na aty an-drenivohitra na any ambanivohitra satria zany no azahoan'ny mpamokatra mamokatra, zany no azonareo tanora mianina ao anatin'ny fahasambarana ary zany no azontsika rehetra mampandroso izao firenena izao. Fanamafisana ny fampiasam-bola amin'ny lafin'ny fahasalamana, fampianarana ho an'ny rehetra, fanomezana asa ny tanora ary ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ary fampitomboana ny famokarana eto Madagasikara. Ireo ny laharam-pahamehana nofaritan'ny kandida era-jandarimampianina ary nambarana nandritra ny fitsidiana izay notanterahany tany Atsiranana sy Mahajanga amin'ny faran'ny herinandro lasa teo.